La 4G by Telma vous présente Ni Vava. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Panolotra anao ny fampalalam-baovao. Vita Malagasy. Presto. Mama kokoa. Fitonjato ariary. Panolotra anao ny fampalalam-baovao. Nanaiky ny tompon'andraikitra teo anivon'ny Madagasikara olona fa nisy ny fifandraisana tamina teratany franco-malagasy iray. Ny amin'ny fikasana anakorotana eto Madagasikara ka vola mitetina 10 tapitrisa euro no saika ampiasaina tamin'izany. Tokony hanaraka ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena ny fikitiana ny filoham-pirenena voafidy ara-fomba demokratika. Izay ny fanan-kevitry ny filohan'ny antelimiram-pirenena manoloana ny fangatany RMDM. Hiatra manomboka amin'ny alarobia ho avy izao ny fiovanan'ny rafitra ny fivezivezen'ireo mpiara amin'ny lalana manodidina ny Sorano Beority ary Antanimena raha nambaran'ny kominina Antananarivo. Nisan'ny toromarika napetraka amin'ny fampiarana azy. Mitoy ny fanamafisana ny mozika ho an'izy valo amby rahalahy mpikambana ao anatin'ny zazankanto. Maro ny hira vaovao ivoaka amin'ny zany entity izay izay arahanao any amin'ny tapany faharoan'ny vaovao. Maresaka iraisam-pirenena nesorin'ny filoha tunisiana tamin'ny toeran'ny Premier Ministre any an-toerana amin'itony ny hetsika ataon'ny fomban'ny filoha sy ny mpanohitra. Nisy ny maraina teo ny fifandonana teo anoloan'ny antelmina. Ny andininy novatra. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy tonga ny fotoana ny vaovao izay fanaraka ao isaky ny valora alina eto amin'ny Cool TV. Ny sataratsika izany amin'ny ity androany ity dia mivoatra hatrany toe-draharaha mahakasika ny fikasana amon'ny filoham-pirenena. Nanaiky ny tompony anaikitra teo anivon'ny Madagasikara ol fa nisy ny fifandraisana tamina teratany franco-malagasy iray izay nikasa anakorotana eto Madagasikara. Eo ny nasaina. Benchmark Group a continué a confirmé le 24 juillet 2021 à Madagascar. Namafisiny Benchmark Group ny 4 Jolay 2021 tamin'ny Madagascar Oil fa nisy ny fandraisany email avy amina teratany franco-malagasy Paul Rafanoarana izay mila 10 tapitrisa euro mba hanakorontanana ny tontolo politika. Rehefa nahita izany fangatahana mahataitra sy mahatohina izany, ny Direction Générale ny Madagascar Oil dia tsy namaly izany. Ny filoha tale generalin'ny Benchmark izay any Singapour dia naharay email avy amin'ny Paul Rafanoarana izay mangataka fandraisana anjara izay tafiakatra hatramin'ny 10 tapitrisa euro amina fanakorontanana eto Madagasikara izay hitan'ireo tamin'ny hainao manjery teto an-toerana sy avy any ivelany tato ato izay. Ambaranay mazava fa tsy nanaiky ary tsy mankasitraka izany mihitsy ny Benchmark Group na tamin'ny fotoana inona na tamin'ny fotoana inona. Noho izany melohinay amin'ny fomba rehetra ny fikasana ampiasan'ny anaranay amin'ny manodidina iny raharaha iny. Madagascar Oil sy ny Benchmark Group dia mametraka hatrany etika fa tsy hiditra amina ady hevitra sy resaka politika. Homme d'affaires izahay amin'ny sehatra tsy miankina ary tsy miditra amina resaka politika amina firenena. Nous sommes des compagnies privées et on n'a pas interféré dans tout ce qui est développement politique dans un pays. Araka izany, nisy tokoa ny fikasana anonga-panjakana sy fofony ainy ny filoham-pirenena araka ny nambarany mpampanolalana ambony ny herinandro lasa teo. Vola mitetina 10 tapitrisa euro, io no saika natanterahana izany fanakorontanana izany, saingy tsy namaly fangatahana io izy ireo. Ny Madagascar Oil izay manamafy fa manameloka ny endrika fanonganam-panjakana hiteraka ny korontana eto amin'ny firenena. Manoloa ny fisian'ny ambany io, manamafy ny fepetra fiarovana ny androm-panjakana sy ny fiambenana ireo olona ambony eto amin'ny firenena, indrindra ny filohan'ny Republika ny aunivo ny foloalindahy malagasy. Dia fanamafisana indrindra ny sy fampasiahivana ihany koa ny rafitra izay mipetraka tato foloalindahy reto tompon'andraikitra rehetra reto dia nahazo paiko manokana hijery ny fomba rehetra ny fepetra rehetra hiarovantsika n'izany fiandrianam-pirenena zany hiarovantsika ny
stabilité to Madagasikara iarovantsika ny filoham-pirenena satria tsy azo ekeny zany. Misy mpitandro filaminana ahina ho tafiditra anatin'izay fanakorontanana sy fanonganam-panjakana izay raha ny fanazavana hatrany. Misy ireo olona avy ivelany izay mikasa nanao zany asa fanakorontanana zany izay ahina fa miaraka amina malagasy ihany koa akafentsika amin'izany aza ny olona sasany eto anivony mitandrona filaminana na eto anivony foroalina misy formatsiano azo elonofaty atao arakeky zany raha ohatra ka misy tola manao zany. Noho izany dia mandidy lehibe état-major-ny Eurotaf tena sema haka ny fepetra rehetrarehetra mifanandrify zany fiarovantsika ny fiandram-pirenentsika zany maka ny fepetra rehetra iarovantsika mety fanakorontanana avy any ivelany ary indrindra koa avy ato anatiny. Ny maraina teo nisy ny toromarika nomeny ny ministry ny fiarovam-pirenena ireo tompona andraikitry ny filaminana Antanety, Anabakabaka ary ny Andranomasina ny anamafisana ny fiarovana sy ny fanaraha-maso ny sistany manoloana ny fisiany andian'olona avy eto an-toerana sy avy any ivelany mikasy anonga-panjakana sy anakorontana. Tokony anaraka ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena ny fikitihana filoham-pirenena voafidy ara-pomba demokratika. Izay ny fanaon-kevitry ny filohan'ny anteny miram-pirenena manoloana ny fangatany RMDM Yves Richard. Manoloana ny fangatany antoko-panohitra indrindra ny RMDM ny fametra-pialan'ny filohan'ny repoblika araka ny fikevitra ny voaka nandritra ny fikonan-doha nasionaly nataon'izy ireo ny 17 Jolay. Nazava ny faneho-kevitro ny filohan'ny anteny miram-pirenena androany. Tokony anatin'ny fanajana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena ny fikitihana filohan'ny pirenena voafidy ara-pomba demokratika. Rehefa mitaky ny ialàn'ny filohan'ny pirenena izy dia lasa izy mametraka fitaraina eo anatrehan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana dia ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no amaly an'izany zavatra zany na ekeny lalam-pandrenana zany na tsia fa amiko aloha ny zavatra fantatro dia toy ny filoham-pirenena rehetra lany tamin'ny fomba demokratika ka tokony mba manaja an'izay saka demokratika zay izy amin'ny alalan'ny latsabato fifidianana zany no tokony hitakin'ny fialan'ny filohan'ny repoblika eo amin'ny toerana. Taratry ny demokrasia eto Madagasikara hatrany ankilan'ny fahalalahany faneho-kevitra toy izao. Na izany na tsy izany, nampatsiahany solombavam-bahoaka indrindra ny avy amin'ny fanoherana, mahakasika ny fomba faneho-kevitra araka ny votoatin'ny taratasy efa nalefa tamin'ny solombavam-bahoaka tsy ankanavaka ny filohan'ny anteny miram-pirenena androany. Izay indrindra na tonga n'iny le hoe fampatsahivana iny ka ny ianao zany raha ohatra ka hapita vaovao amin'ny ireo nifidy anao dia manaraka ianao zany ny fenitra zay taki ny lalam-pandrenana sy ny fitsipika anatiny ny anteny miram-pirenena dia amin'ny alalan'ny fangadanany fahazahon-dalina aloha dia ao koa ny fanaovanao zany filazanao ny hevitrao ny fanaovanao ny tatitra amina toerana voalamina ny amin'izany. Dia izay voalaza ny fitsipika anatiny ihany moa hoe no totosaina sy arana satria misy dingana maromaro ao. Ankoatra ny fitakiana ny fametra-pialan'ny filohan'ny repoblika, isan'ny nangatahany RMDM nandrodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ny fidirana amin'ny repoblika fahadimy, miaraka amin'ny fikitihana ny lalam-pandrenana, andrasany arotatirina trany ny hotoin'izay. Tontolon'ny politika izay hatrany dia nanatanteraka fanambarana ny maraina teo ireo ben'ny tanàna miisa 40 avy amin'ny distrika ny Atsimondrano tsy manaiky ny fikononkononana anangana tetezamity epitana any amin'ny repoblika fahadimy izy ireo. Nambinina Ravelo Arsan. Manoloana ny fikononkononana sasany ananganana tetezamita hiampitanany amin'ny repoblika fahadimy dia tsy manaiky izany ireo ben'ny tanàna miisa 40 voafito amin'ny distrika ny Atsimondrano. Io no antony fanambaran'izy ireo izay nataony maraina teo. Araka ny nambaran'izy ireo hatrany, tokony hamita ny asa na mpandrekety ny vahoaka hatramin'ny farany na mandrapahatapitry ny fitaom-piasana na ny mandat ny filoha mba hisiany fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika tanteraka eto amintsika. Lavina ihany koa ny fieritreretra n'ireo olona sasany izay
mieritreritra fa anangana ny repoblika fahadimy ka hanala ny filoam-pirenena zay nosafidiny ny vahoaka malagasy. Aminay zany dia manao antsony hoe miandry isika ny fahatamperana ny fotoam-piasana ny filohan'ny repoblika zay miara-miasa aminay olombofidy atao anatin'ny distrikna Tsimorano ko dia zay no antony anaovanay ny fanambarana iarahanay rehetra tsy akanavaka ny ben'ny tanàna 420 miaraka amin'ny solomavamboaka anay. Nandritra ity fanambarana ty ihany koa no nanararaotan'izy ireo nanambarana sy nanamelohana izay ikasa mono ny Filoandry Rajoelina sy ireo tompona ndraikim-panjakana ambony ny herinandro lasa teo. Tontolon'ny fifidianana kosa indray dia efa tokony hojerena akaiky ny fomba entina anatanterahana ny fifidianana filohan'ny fokontany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionaly KMF Knoe Henri Flory. Efa manomboka tapitra avokoa ankehitriny ny fotoam-piasan'ireo sefokontany eto Madagasikara ary misy aza ireo sefokontany any amin'ny faritra sasany no efa nitazona izany andraikitra izany tao anatin'ny taona maro. Tokony efa hirosona ny fifidianana izay ho filohan'ny fokontany mba hialana amin'ny fitarenan'ny vahoaka maro eny fotony noho ny filohan'ny fokontany izay tendrena sy mifanaraka amin'ny safidin'ny vahoaka. Tokony efa hirosona izay izao ny fanomanana izany fifidianana filohan'ny fokontany izany raha ny nambarany teo anivony KMF Knoe. Raha ny fitsipika navoakantsika farany mahakasika ny fomba fanoloana azy dia hoe misy fifidianana ataon'ny olom-pirenena ataon'ny vahoaka ary misy fanendrena ataon'ny lehibe ny distrika miainga avy amin'ny tolo-kevitra avy any anivon'ny commune avy eo izay fitsipika izay ve mbola tazomina sa ahoana na izany na tsy zany ny fanavaozana ny fehim-pitom-piasana amin'ny alalan'ny fifidianana zany tokony efa miainga amin'izao ary tokony karakaraina. Teboka anankiray zay mahakasika ny fehim-pitom-piasana lehibe ny fokontany fa ny teboka anankiray faharoa dia ity manao ahoana ny karaman'ireo lehibe ny fokontany ireo satria aoka tsy ho adinitsika fa tena ny asa ary anisan'ny mandaminy raharaha na misehatra ny fahasalamana na misehatra ny fandriampahalemana ny lehibe ny fokontany. Tokony hanaraka ny voalazan'ny lalam-panorenana ny mpitondra fanjakana eto amin'ny tany sy ny firenena mba hipetrahany ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto amintsika. Ny fametrahana zany fitsinjaram-pahefana zany eto amin'ny firenena dia ny finiavana ihany. Tsisy afa-tsy ny finiavana. Mazava ny voalazan'ny lalam-panorenana, arahana fotsiny ny voalazan'ny lalam-panorenana fa misy rafitra anankitelo ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Ny eny anivon'ny commune, ny eo anivon'ny faritra ary ny eo anivon'ny faritany. Tozary araraotona amin'izao fotoana izao ny fametrahana an'io faritra io mba tsy ho fidiana mihitsy fa olom-botendry hatrany azahoana mampifantoka ny fitantanana eo amin'ny sehatry ny foibena le hoe renforcement du concentration des pouvoirs. Izay zavatra izay zany iarahantsika mahalala fa sady tsy mampahomby no tsy mampifankahazo. Le tsy mampifankahazo tiako tenenina eto zany dia ny hoe tsy ampifanara-kevitra mihitsy ny eo anivon'ny fiseharana ara-politika na ry zareo samy mpanao politika ary eo anivon'ny olom-pirenena zany hoe ny mpifidy sy ny mpitondra. Nanamafiatranany teo anivon'ny KMF Knoe fanabeazan-dolom-pirenena fa ny fametrana ny fitsinjaram-pahefana tena izy izay miainga avy ny fotony no ahafahana mampandroso ny faritra tsirairay avy mba ialana amin'ny fitanilana eo amin'ny lafiny fampandrosoana. Manoloana ny fiovana rafitra ny fivezivezen'ny ireo fiara amin'ny lalana manodidina ny Sorana Beoririka ary Antanimena kosa indray dia nanambara ny commune fa hiatra manomboka amin'ny alarobia ho avy izao izany. Misy ny toromarika napetraka amin'ny fanatanterahana izany. Raha manano sarotra anao ary mahakasika izay dia ndeha arahantsika anatin'ity fanadiny entiny miantarandriana vodiny antsipriny izay. Tahaka izao ny fanovana hiatra manomboka ny alarobia 20 Jolay 2024 amin'ny fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra. Ho an'ny fifamezivezen'ny fiara mandina ny faritra Soarano, Beoririka, Vazakosa ary Antanimena amin'ny ankabeny iova ho lalana iray zotra na sens unique ireo lalana amin'ireo faritra ireo. Eo amin'ny rond-point Antanimena, ny lalana avy any amin'ny Pradon dia niova ho voie rapide sens unique miakatra miazo ny faritra Korondrano na miazo Nakady Fotsy, foana araka izany ny fahafahana midina amin'ny lalana iny.
Ho an'ireo fiara avy any Akorondrano kosa dia niova ho any amin'ny lalana miazo ny rond-point Vasakosy ny fiodinana, izay niova ho sens unique midina na ihany koa midina amin'ny lalana miazo ny CEG Tanimena. Ho any eo amin'ny rond-point Behoririka, foana ny fifanenana avy any amin'ny Magro ary niova ho sens unique izany. Ireo fiara avy any Behoririka kosa dia afaka midina amin'ny lalana miazo ny Chocolaterie Robert. Ho an'ny rond-point Vasakosy kosa indray, niova ho telo ny zotra izay tsy azo ifanenana amin'ny lalany Ampanjakatoera. Araka izany, ireo fiara avy any Tanimena ambony dia midina miazo ny lalany Ampanjakatoera na miazo ny lalana makany Ankazimanga. Ary ho any eo amin'ny rond-point Pochard, tsy azo atao intsony ny midina amin'ny lalana miazo ny tsenany Pochard. Ho an'ireo fiara avy aty amin'ny lalana misy boriboritany voalohany ary voatery mihodina ny Behoririka raha hiazo any Ankazimanga na hiazo any Tanimena izy ireo. Niova ho zotra efatra sens unique miakatra kosa ny lalana miazo ny Pochard amin'ny alalany Ampanjakatoera, ny telo amin'izany miazo Analakely. Raha toka ny iray miazo ny lalana makany Behoririka sy manodidina. Vokatra izany tsy misy intsony ny fifanenan'ny fiara eo amin'ny rond-point Pochard. Nanamafy ny tompon'andraikitra fa hisy ny fanamboarana foto-drafitrasa amin'ireo lalana ireo ahafana manatanteraka ity lamin'ny fifamoivoizana vaovao ity. Mifanaraka amin'io fanaovana io, fiantsonan'ny taxi be na rebus maro ihany koa no nafindra sy ny foanana. Foana ny amin'ny zotrarehetra ny toeram-piantsona eo amin'ny conquête Antanimena ny arenaza. Foana ho amin'ny zotrarehetra hiazo Akorondrano ny toeram-piantsona eo amin'ny pharmacie Ralison Antanimena fa mifindra eo amin'ny Jesosy Mamonjy. Ireo zotrarehetra avy amin'ny Akatofotsy hiazo any amin'ny 7 hektara. Avy eo amin'ny fiantsona Verovero dia tsy miampy intsony raha tsena amin'ny Boulevard Tsaramasay, mihodina rond-point ary mamonjy Jovenal Kazahana. Foana ho amin'ny zotrarehetra ny toeram-piantsona eo amin'ny Cerisy Antanimena, eo ampitan'ny BMI sy ny toeram-piantsona Bassin Ankazimanga. Foana ho amin'ny zotrarehetra ny toeram-piantsona eo Antanimena Ambanidia Falda. Foana ho amin'ny zotrarehetra ny toeram-piantsona eo amin'ny Douane Antanimena ambany fa mifindra eo ampitan'ny Victoria Plaza ho amin'ny zotra Analakely sy Anavoany. Ho amin'ny zotra avy any amin'ny 7 hektara hiazo amin'ny Akatofotsy dia mifindra eo amin'ny lalana ny Zambatiky eo amin'ny FKFM. Fiantomboany ihany ny fanaovana napetraka io. Raha ny fanazavana, ito itsikelikely ny fanaovana mikasika ny fifamoivoizana ialana amin'ny fitohanan'ny fiara eto Andrenivohitra. Antony nanaovana ny fanombohana ho andro ny Alarobia kosa ny famaroan'ny fifamoivoizana amin'ny fotoana io no ny fisian'ny tsenan'Andravoahangy ahitana ny fampiarana ity fepetra vaovao ity. Zay makasika niny resaka lalana iny fa itohy ny faharoa sy ny fahatelo ny volana septambra izao ny fifampiresana eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny vondrona Europeana. Ny fifanarana arabola no hodiniana manaraka eo raha toka efa vita ny fanatsarana ireo andinin-dalàna. Fanadina. Fifampijiniana miisa 3 hatramin'ny androany no nisy teo amin'ny fitondrana malagasy sy ny vondrona Europeana entina manatsara ny fifanarana vaovao momba ny jono na ny accord de pêche izay niato nanomboka ny volana desambra 2024. Hiditra amin'ny dinika faefatra ny rotonta ny volana septambra ho avy izao, dinika izay iompana betsaka amin'ny fifanarana arabola. Antsika fantatsika fa misy réforme zany ny fitondrana malagasy amin'ny resaka jono amin'ny ankapobeny mihitsy. Misy teboka maromaro hitantsika tamin'ny conseil reny zany no entina amin'izay ka nazavaina tamin'ireo vondrona Europeana ireo zany hoe inona zany izay réforme zay dia nohatsaraina araka an'izay aloha raha ny texte. Amintsika amin'ny teny zao zany dia efa vita hitasotra zany ny texte makasika ny accord sy ny protocole zay miaraka aminy. Ny fihaonana manaraka zao mbola miroso le izy ny adievitra. Fihaonana manaraka zao dia amin'ny faharoa sy fahatelo ny volana septambra ho avy zao toy ny dinika. Hiditra amin'ny étape tena goavana zany manaraka dia ny resaka paquet financier na resaka arabola. Amin'izao zany efa mipetraka tsara io réforme na resaka fanatsarana ny redevance sy ny principe eto amintsika rehefa manomboka zany misokatra amin'izay zany zay fifanarahana zay ho an'izay tisetraka mafeny fepetra dia efa misokatra zay fanavaozana protocole rehetrarehetra zay amin'izao tsika.
raha ny antotanisy nampiditra mandina ny enina tapitrisa euro teo anelanelan'ny taona 5.4 sy 7.4 ny sambo eropeanina fa midiram-bola izay tsy mifanaraka amin'ny vokatra an-dranomasina mivoaka aorian'ny fifampidiniana raha toka tsy misy ny marimaritra iraisana tsy miverina amin'ny fanapa-keviny ny fitondram-panjakana satria iny zany zao misy fanatsarana goavana tian'ny fitondram-panjakana hoentina amin'ny resaka jono amin'ny akabe ndraiky Madagasikara ary tsy ny eropeanina ihany no anderan'izay fa efa vahiny na ny teratany malagasy ary misy fipetra manokana ho an'izay teratany malagasy fa amin'ny akapobeny zany dia voakasika daholo rehefa tisehitra amin'ny resaka jono eto Madagasikara ao anatin'izay fanatsarana zay ka hotantsika io zany mitony fa rehefa mifanaraka moa zany dia zana tokony vita amin'ity taona ty fanarahana zay fa rehefa tsy mifanaraka dia zany zany mba mitohiny satria atsika manana an'le entité autorité sanitaire halieutique zay garant autorité antsika malagasy resaka sanitaire zay dia atreto mbola milamina zay fifanaraha fiarah-miasa zay tsy any Europa ihany fa rehetrarehetra raha any ivelany dia tsy maintsy mandalo amin'io ary mbola mitany mitazona miasa ny autorité sanitaire halieutique eto Madagasikara. Raha tsy ahivina 5.7 tapitrisa dolary isan-taona izay ny vola mijirin'ny jono ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana izany hoe miantoka ny 700 ny arikarena vao be ary 9.900 ny fitambaran'ny fanondranana any ivelany. Manoloana ny ady tao amin'ny kirisy tsy fanjarian-tsakafo any atsimo nosy kosa indray dia nanolotra 7.5 tapitrisa dolara fanampiny gouvernementa américaine fa matsimbola iantoka ny lasa tanterany adra any ampany sy ny action contre la faim any amin'ny faritra atsimo andrefana androy sy anosika eto andriatsilava. Valo taona zay no ny anjadin'ny aitany ny faritra atsimony nosy ary mahery vaika izany tamin'ity taona ity noho ny tsy fisian'ny rotsakorana. Manapitrotraka ny aitany ny fisian'ny tiokamena mifofofofo izay miteraka voka-dratsy ho an'ny fambolena. Antony mahatonga ny gouvernementa amerikanina iray volana taorian'ny fanambarana fa matsimbola 7 tapitrisa dolara ho fanampiana vonjy maika sy 7 volana taorian'ny fanomboan'ny tetikasa vaovao misy 3 izay mitetina 100 tapitrisa dolara anolotra fa matsimbola fanampiny mitetina 7.5 tapitrisa dolara. Certaines personnes se demandent misy amin'ireo olona manontany hoe mankaiza ireo vola ireo. Eto hilaza aminareo fa io vola io dia anampy olona maro tsy hamoiny ainy. Miaraka amin'ny famatsimbola izay nambaranay androany anolotra sakafo sy rano fisotro madio ary fanafody sy fijabona ho an'ny olona miisa 704 ny tetikasa ataonay. Itsabo ankizy hiaran'ny tsy fanjarian-sakafo miisa 3 sy 1 alina izahay ary mpamboly miisa 4 no ahazo masomboly sy toana hafa eo ampanantenana fa ho tsara ny taom-piotazana manaraka. que la prochaine saison culturelle sera meilleure. Iantoka ny lasa tanterahan'ny ADRA any ampany sy ny ACF na ny action contre la faim any amin'ny faritra atsimo andrefana androy sy anosy ny famatsimbola. Mahery ny ray faingo ray tapitrisa ny ponina ianjadiny tsy fanjarian-tsakafo ankehitriny ary mbola ahina hitombo zany raha ny fanazavana. Ponina 4 sy 1 alina farafahakeliny no ahina ho tratran'ny mosary ary vinavinaina ho ratsy ny vokatra ka mety hiaratsy vokatra zany ny fahazoana sakafo ny taona 2020 sy 2020. Malheureusement, tout cet argent que nous avons consacré à l'urgence fa ireo vola rehetra natokanay amonjena aina dia tsy ampy sakafo sy hitsabona izay rehetra mila izany. Ny programme alimentaire mondial dia nampilaza fa manodidina ny 1.4 tapitrisa ireo olona hiaran'ny tsy fanjarian-sakafo ary efatretsy no ahina ho voan'ny anoanana. Maro ireo mpanoana nanolotra fanampiana. Tsara izany saingy mila fanampiana maro isika amalina ireo filana goavana misy. répondre à les normes besoins existants. Zava-dehibe ny fiarahamientana sy ny fiarahamiasa eo amin'ny fanjakana. Ireo mpiara-miombonantoka sy mpamaty vola sasany ahafana miatrika ny olana any atsimo sy mitondra vahaolana maharitra ka hanaovan'ny USAID antsoavo. Nanomboka ny taona 2010 sy 2020 tsy ahivina ny gouvernementa amerikanina tamin'ny alalan'ny USAID ny mpamaty fanampiana lehibe indrindra any atsimony nosy. Nanolotra 7.7 tapitrisa dolara mahery iantohana ny filana maika ho an'ny fianakaviana misedra anoanana ary nanome vahaolana maharitra hiatrehana ny tsy fanjarian-tsakafo. Tongana fotoana ny dokavarotra isika orinan'izay atatsika mahakasika ny grève izay misy any fianaratso any eo any koa ny momba ny zazakanto rehefa aveo ary.
Facebook. Facebook. Yeah. Facebook plus. Hello Facebook plus. Alla volo mandritron-droa herinandro en 2 giga. Yeah. Ankafizo ane. Tsindrio ny dièse 322 étoile 68 dièse. Vidiny 2,000 ariary fotsiny. Avec Gino, laissez-vous transporter au cœur de la nature. Maman Lisa, c'est l'heure. Maman Lisa, merci Maman Lisa. Resto. Misota na watan Maman Lisa fatenga tsara. Resto. Tangatin tongu maro china mitakaza. Resto. Naeza na weza na waliano misakafu. Resto. Maneran Madagascar matukiazi. Resto. Tambula sasa. Resto. Na naola supu. Resto. Na samu tanura. Resto. Ula makafi. Resto. Chifit saranga nulu na sasa na ulbe. Resto. Ato fifilu masala imusara loko misi. Resto. Tieko, tieno, uantika. Resto. Batu malasa tenga tsara tia lako. Resto. Vita Malagas. Resto. Maman kukua. Fiti ndoto ariari. Velona amin'ny fampahalalam-baovao isika dia mafy ny fitokonan'ireo mpiasa mpandraharaha eo anivon'ny Université ny Fianarantsoa tamin'ity androany ity. Nisy ihany koa ny fandorana kodiara tamin'ny izany Henri Florio. Tabataba sy horakoraka narana fandorana kodiarana indray no niseho teo nivon'ny Université ny Fianarantsoa tamin'ity androany ity. Raha toka tapitra omaly alahady ny 17 ora no men'ireo mpiasa mpandraharaha eo anivon'ny Université ny fanjakana hamahana ny fitakin'izy ireo efa nataony ambolana maromaro izay. Isan'izany ny famerenana amin'ny ny marikarama sy ireo endamite isan-karazany izay efa nositrahan'izy ireo hatramin'izay fa nofoana ny fanjakana. Taorian'ny fitokonana izay nataon'ireto mpiasa ireto niroso tamin'ny fanesorana ny filohan'ny syndicat-ny mpiasa izy ireo ka niroso tamin'ny fifidianana izay filohan'ny syndicat vaovao. Noho ny fividiana tsaram-potoana nataon'ny mpiatana université taloany fa 20 volana Jolay 2024 dia tapaka fa noravana ny syndicat université satria tsy nanao ny asany ara-dalàna amin'ny maha syndicat azy. Mariana fa nanao référendum ny mpiasa université ka lany tamin'ny 5,9 ny tsia izay mandrodana tanteraka ny syndicat teo aloha satria tsy nahavitany andraikitra izay napetrany mpiasa taminy. Nanamafetrany izy ireo fa hiroso amin'ny dingana mafimafy kokoa ny hetsika manomboka izao mba hoeniny ny tompona andraikitra vokasika izany sy ny mpitondra fanjakana maefa. Ho tanterina aminao eto anivony fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM ihany ny mety ho toy ny raharaha. Tontolon'ny zavakanto kosa indray dia mitohy ny fanamafisana ny mozika ho an'izy valo amin'ny rahalahy mpikambana ao anatin'ny zazakanto. Maro ireo hira vaovao izay ivoaka araka ny resaka ny fanaovan'ny zazakanto tamin'ny mpanao gazetiny Kolo TV Arawary. Raha nangingina nitarika zazakanto taorian'ny dingan-davitra vitan'izy ireo nanomboka ny taona 2022. Anatin'ny fanamafisana ny traikefa momba ny mozika izy ireo amin'izao fotoana izao. Nananaitra ny maro aza ny feo miavaka nananan'izy valo ny rahalahy, mandrafitra ny tariky no verenana ny fianarana ny feo na ny teknika vokal noho ny fitombon'ny taona. Efa fantatra mihitsy ireo raha vao melehibe zany dia hoe tsy maintsy vaky feo dia nampidirinay nanao vokal tao CNEM zany zareo. Nianatra hoe teknika vokal mihitsy zany nianarana tao zany. Dia tena niezaka mihitsy tamin'ny voalohany ny hirandreo zany tena mahatsivy, tena enjana be ny hirandrareo ka raha zay ny toy tena tonga dia tena takana tanteraka ny fiandralava vao tonga le taona. Vao manao hira mihitsy zany zay dia efa tsy maintsy hoe ianona nipetraka amin'ny première voix, ianona ny deuxième voix, ianona ny troisième voix, ianona ny ténor, ianona ny basse, tonga dia tena aindra laha daholo mitazona an'io.
tsy afaka misaraka amin'ny mozika sira ny zava-maneno hoy izy valo ny rahalahy. Samy nanatombotra kefa amin'ny fitendrena zava-maneno ihany koa ny zazakanto. Miakatra ny aingam-panaka amin'ny toy ny famorona-kira. Raha ny tsy malala menatra no tsy maty ambavany maro hatrizay, izany ny sangan'asa vaovao. Arriva mody masoandro vala mena vodalanitra. Arriva mody masoandro vala mena vodalanitra. Arriva mody masoandro soara tsafinatra. Tsoponsodina andamany velonikesy na eo aza ny fitiavana ny mozika, milofo amin'ny fianarana ny tarika zazakanto, taorian'ny fahafahan'ny fanadina amin'ny mpanjakana CEPE, manofo fahalalana eny anivon'ny kolejim-panjakana ny 4 amin'izy ireo ahitana ny Jato, Ahitra Tery ary Tojo, manaraka ny fampianarana teny anglisy frantsay kosa ny ambiny. Hatreto zany tsy mitovy ny zavatra atao fa atao mandezi kelikely le ana satria le saina koa zany tsy mitovy amin'ny ankizy kely fo hoe hianatra misy hiditra hianatra fa hafa misy lefa le bebe sy hianatra dia ampanarahana arakarak'izay mampisokatra ny saina zany no anaovana anazy aloha. Bonjour Tahir. Bonjour madame. Ça va? Ça va. Oui, comment tu vas aujourd'hui? Comment ça se passe comment c'était le week-end? Qu'est-ce que tu as fait pendant samedi et dimanche? Samedi, elle a joué du football. Oui. Et tu as joué avec tes amis, c'est ça? Oui. Oui. Tu habites dans quel quartier vraiment? Tu es dans quel quartier? À la Nzamana. Comment s'appellent tes copains? Il y a qui? Jimmy, Nzato, Ahitra Tery, Tojo, Riverita. D'accord. Hita taratra ny fivoarana izy ireo na izany anatin'ny sehatra ny mozika na ny fianarana hoy ny mpanabe sy ny solitenany ray aman-dreny ny tafa tamin'ny mpanao gazety. Ilaina misehatra rehetra indrindra ny fifaneraserana amin'ny mampanakanto azy ireo ny fianarana hoy ny fanazavana. Tena ilaina mihitsy zany le momban'le resaka français amin'le misy le mandeha any ivelan'ny tapaka izay dia izay ny ilaina an'le izy. Ilaina amin'ny fiainana andavanandro zany le izy na makaiza dia ilaina foana. Misy le miresaka amin'ny vazaha tapaka tany Tsahavola dia miresaka an'le vazahanay mpivady avy any États-Unis ireny izay zakalahady. Ireo moa zay mbola tsy nianatra teny français dia le mbola tsy mahay fa misy gasy manazava. Vasa miresaka amin'ny vadana eo misy azo azy. Ho fitohizan'ny mozika, isan'ny fiakarana ny sehatra ataon'ny zazakanto ny volana Aogositra, manaraka ny angaredona ny volana Oktobra ny Toamasina. Vonany hanomeny tsara avy amin'izy ireo hatranin'ny zazakanto ho hatranin'ny 4 nataon'izy ireo ho an'ny mpankafy. Dia misaotra manapaka-tsitafo manaraka anay foana zay zavatra atao zany dia misaotra mpanohana rehetrarehetra dia mankasitraka amin'ny vahoaka konko zay mankafy anay. Izay zany efa miezaka manao zavatra tsara vaovao anareo vahoaka foana matoa zay tsy hita dia miezaka mira manatsira sy mianatra fianarana dia izay zany ny havatra fa zay eto foana fa tsy rava zany tarika. Lafy mavao hafa kosa indray dia anao mafisina ny fepetra iadina amin'ny kolikoly mandritra idirana ho mpiasa mpanjakana. Paikady amin'io zany fampiasana logiciel vaovao iarahan'ny fanjakana malagasy sy ny PNUD. Iona saina. No avaozana ny logiciel ampiasaina amin'ny fikarakarana sy ny fanaramaso ireo fifananana idirana ho mpiasa mpanjakana. Ariary 2.0 io no ampiasaina manomboka izao iarahan'ny ministerany asa mpanjakana sy ny PNUD amingorana ny kolikoly amin'ny endriny maro samihafa. Manomboka hatrany amin'ny candidature ny fidiran'ny mpiadina zany hiditra amin'ilay hifaninana dia efa atao anatiny ka mandra-pahatonga ny valy mpifaninanana zany ny valim-panadinana dia ho tafiditra ao anatiny io logiciel io avokoa mba ampisy ny fangararana bebe kokoa eo amin'ny fikirakirana ny fifaninanana ho fidirana ho mpiasa mpanjakana voalohany indrindra nefa koa
mba satria tsika zao dia efa manao ny fanatotoloana dia ho vitsy ny asan'ny tanan'ny olombelona zany fa ho informatisé daholo raha izay moa no mamora ny fandikatsika azy ny zavatra rehetra zay miseho ka ho hita taratra ho mora ny fanarahana an'izany na isy traçabilité zany ny zavatra zay atao amin'ny fifaninanana. Amperinasa manomboka izao amin'ireo fifanana rehetra idirana ho mpiasam-panjakana araka izany logiciel Ahariary 2.0. Tontolon'ny fiompiana kosa indray dia nariny kady rehetra ahafana manatsara ny vokatry ny fiompiana eto Madagasikara. Antony mbola marefo izany sehatra izany eto amintsika ary mbola vitsy ihany koa ireo mpamatsy sy mpampiasa vola atao Andriatsylava. Ny farana ny dingana voalohany andrafetana ny paikady vaovao anatsarana sy ampivoarana ny sehatry ny fiompiana izay nampifondronana ireo mpiompy, teknisianina sy ny avy ao anivon'ny ministera tompon'andraikitra tao Antsirabe. Tsy tokony hijanona ambony latabatra fotsiny ihany ireo fanatsarana tiana apetraka hoy ireo mpiompy fa hiatra ka hisy fampivoarana tena izy indrindra eo amin'ny lafiny fiompiana. Tsy sambantsika no nanao atelier ny fitondrana rehetra zay mifandimidimy efa imbetsaka no nanao atelier fa mipirina ny anatin'ny armoire tsy fantatro na tsy tonga eo ambony latabatra ka tsy voajery ny mpitondra. Manantena zava-dehibe zahay raha ny paikady naroso teto. Ny soritako amin'ny maha avy any androy ahy dia ny fambolena no tena namotika ny tontolo iainana any atsimo. Io no mafy loatra ny tsindry nataony. Isan'ny nojerena manokana eo amin'ny fanatsarana ny fiompiana ny sehatry ny ronono. Miainga amin'ny fikarakarana ny biby amin'ny alalan'ny fitahirizana ny vilona, ny fanangonana sy ny fitondrana ny ronono. Isan'ny tokony hojerena manokana ihany koa ary hitondrana vahaolana ny lalana ahafana mamoaka ny vokatra anatin'ny fotoana fohy. Dia ny ronono tsy inona tsy mitovy amin'ny vokatra hafa fa ny ronono dia vokatra anisan'ny mora simba. Izany hoe mila haingana dia haingana ny fanangonana azy sy ny fitondrana azy any amin'ny toerana hanjifana azy. Na ho amidy na ho ahodiny zany zavatra zany. Matetika nefa mandritra ny fotoanan'ny fahavaratra dia ratsy ny lalana any amin'ireo tena misy mpamokatra. Somary miparitaka ihany koa moa ny mpamokatra any amin'ny tontolo ambanivohitra rehetra any dia miteraka olana io ho an'ireo le mpanodina salatsalany na ny vavety eto amin'ny faritra Vakinakaratra ohatra sy any amin'ny faritra hafa misy an'izany dia any koa zany misy fiantraikany. Mbola marefo ny sehatry ny fiompiana eto amintsika ary vitsy ireo mpamatsy sy mpampiasa vola amin'izany sehatra izay. Taoriny ny fikoanandoha ho atsaraina sy amoraina ny fahafahan'ireo mpiompy mahazo famatsim-bola. Manomboka izao ary ampidirina amin'ity paikady pirenena vaovao hitantanana ny seha-piariana fiompiana ity ny fahafahana manamora ny ahafahan'ireo mpiompy amin'ny niveau rehetra misy anazy na ny madinika na ny salatsana na ny lehibe indrindra mba ho mora ahazo tolotra amin'ny famatsim-bola mba ahafahany mampivelatra an'izay asa fiompiana tanterahan'izay. Eo ihany koa ny fanamorana na ny fanafainganana sy fanohanana an'ireo mpisehatra amin'ny lafiny industria amin'ny fanomezana an'ireo intrants matière première rehetra na amin'ny resaka alimentation io na amin'ny resaka ny fanatsarana ny taranaky ny biby io indrindrandrindra amin'ny resaky ny fanafody. Nojerena vahaolana avokoa ireo seha-piariana rehetra eto amintsika nandritra ity fikoanandoha natao teto amin'ny renivohitry Vakinakaratra ity. Voalohany amin'izany ny fanatsarana ny politika mpitantanana eo amin'ny fiompiana, ny lalàna misy izay tokony havaozina ifandraika amin'ny lalàna iraisam-pirenena ahafana manondrana ny vokatra. Ho amafisina kosa manomboka izao ny fiomanan'ny vahoaka raha misy loza voajanahary miara-miasa amin'izany BNGRC ny sapamampamatatra ny toetry ny andro ary ny sehatra tsy miankina ahafahana manome vaovao aingana. Fanampanazavana. Zava-dehibe tokoa raha misy ny fahatongavan'ny mety hahatongavan'ny loza anankiray ka mahafantatra an'izany mialoha ny vahoaka eo amin'ny toerana anankiray. Miainga indrindra amin'ilay hoe le mahazatrantsika moa le hoe SAP na système d'alerte précoce fa amin'ny alalan'ny tony teknôlôjia vaovao tony telefôna zany efa misy formation spécifique mihitsy natao nomena ny olona any amin'ireny faritra reny
mba hampitana ny vaovao faran'izay aingana. Tahaka izao indray ny fivoaran'ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara araka ny antotanisa avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Tsy misy ny tranga vaovao 12 ireo sitrana soamantsara ary olona ray kosa no fantatra fa namony aina. 13 kosa ireo mbola anatin'ny forme grave. Maresaka IRS sampirenena kosa indray dia nesorany filoha tunisianina tamin'ny toeran'ny Premier Ministre any Tunisie mitony etsika ataony ireo pomba ny filoha sy ny mpanohitra. Nisy ny maraina teo ny fifandonana teo anoloan'ny anteny mera fanadina. Miamafy ny krizy ara-politika any Tunisie, nanapa-kevitra ny ampiaton'ny parlemanta ny filohan'ny republikany an-toerany Kais Saied, no esory ny filoha tamin'ny toerany ankoatra izay ny Premier Ministre. Araka ny miely amin'ny anao manjery tunisien, no esorina ihany koa ny immunité an'ireo solombavambahoaka. Hatramin'ny omaly, no didin'ny mpitandro ny filaminana ny any anivon'ny anteny mera, niteraka fifandonana izany ny maraina teo. Tafiditra amin'ny andin-dalàna fahavalopolo ho anatin'ny lalampandrenana ny fahafahan'ny filoha mandray fepetra mifanaraka aminy raha toa ka misy tranga atahorana ho an'ny firenena na amin'ny lafin'ny fandriampahalemana na ina ho voakitikitika ny lafin'ny fahaleovan-tena ny firenena sy mety hanohitoina ny fampandehanan-draharaha sy ny fahefam-panjakana. Olona anjato no androany no manohy ny hetsika, misy ireo manohana ny fepetra ny raisin'ny filohany an-toerana io, ary nisy ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana manday izany. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiahana nanaraka izany soafa tsara atao tompoko. Malagas. Presto. Maman Koukoua. Fitinjato Ariari. Vous a présenté Ni Vavao. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax. La qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.